ASM Business School manolotra ho anao. Atolotry ny Orange eo anilanao. Sokobis gas ka tsara e. Kentrina tantara midoy nosoratany Arnofy. ho velominy izoma amin'ny rina Christophe Rabearmanana Ralala miaraka amin'ny ponina sy Nanja. mandray feo sy manatontosa Nanja Razafindrakoto, mandrindra ra teknika Aro. Polisy pirenena eto Tanjombato mandray anao? Monsieur Fano eny inspecteur. Monsieur Fano? Misy vaovonga? Zava-doza inspecteur. Ty vao tena zava-doza. Fa misy inona mitony tsara aloha anao dia tantara amiko izay tena zava-misy marina. Misy fatim-behivavy ato tranoko ato. Maninona tsara? Zany hoa misy fatim-behivavy ato amiko ato. Mipetraka eo ambony seza, mifatotra tongotra aman-tanana. Misy tsandokanto maromaro ny kibony sy ny tendany. Tsy mitebo-tsony ny vony. Aza mihetsika ao anao ho avy any zay zao dia zao. fotoana maro talohan'izay. Fano mba azonao finoana kely ve ilay sigaranao azafady atao trantsika. Azafady miasa be koa ny saiko. Fantatra angefa atao tseken'ny sainao ilay izy fa aleo aloha andeha amin'izay e. Fa inona moa ny fanirianao tsy nataoko? Izay rehetra sitrako ny fonao ny tanterahako avokoa. Misaotra Fano haiko mihitsy ny fitiavanao hafa sa mihitsy ny miangavy anao aza tohizana tsony. Efa haiko ny tianao ambara. manome tsy ny avy ianao. Tsy haiko. Fa dia nahoana loatra tsika ry safidy ny tonga amin'izao teboko izao te hiangavy anao aho hoe so mbola azo arenina raha misy lesoko e. So mba azo averina tiniana tsara aloha. Tsy voalohany nisy toy izao. Tsy efa nanao izay azonao natao ve ianao? Ilay onjam-peo. Tsy efa niezaka ve ianao? Eny e, fa mbola tsy afa-po aho. Mbola te hiala ny anina farany aho. Anatitra ihany ve ianao sa ahoana e? Safidy na toy inona fitiavako anao ataoko ahoana kosa ny fanatitra anao any. Na tsy tonga any an-trano aza ange tsy maninona e. Mba ena kaikaiky ny fotsiny. Anahirana any hitondra an'ireo entana be ireo amin'ny bus. Mandehana taksi tsy ho any aho Zay ianao zay Allô? Bonjour Nini. Mba afaka maka aty ve ndry izao? Aty Ambohimanala ka. Ok, mety zany. Tena andeha zany ianao? Eno moko. Fa hiverina amin'izany foana ve? Tsoa ihany raha misy ilanao ahy. Ie. Ahoana koa ty bagazo be ty? Hipetraka ty ako. Aza manany ihany koa e. Fa inona ty seranareo ty? Ohatray, ny ankizinareo manao izay ataony aniko seranareo ahoana e. Nasaina nanampy azy fotsiny aho. Kefa hoe hipetraka ty ako. Tsy hitako izay manana ihany amin'izany. Tsy kle zany aty amin'ny tanàna azy zao mamaybeko. Sa ahoana ry Nini? Za koa aza mba gaga amin'ity ataonareo tiako. Ny problema za efa tsy hita izay hanaovana azy. Tao ampianareo indray
Fa misy inona e? Avia ty endry aloha roniny. Fa tsy mba nalala ny antsy koa ve ianao aloha vao nitondra fitaty. Ka izara ny alalako hoe tsy resaka efa mifanarahana taniny ianareo ve? Dia ahoana zany ny ataontsika? Tena tsy manaiky mihitsy ange ny debe. Ka raha andramana tambatambazana ihany io e. Sendra mba misy vahaolana ihany any aminy any. Inona ny vahaolana ominy io e? Vehivavy tsy anasy io. Raha mbola tany amin'ny fano izy dia misy azo nantenaina kely ihany. Ary raha amin'ny alala no anerena Monsieur Fano anampy itsika e. Dia anaiky an'izany koa ve izy e? Ko raha tsy kentriny izy ko. Tsy haikoko. Hitako nipitrapitra kely izy ny lozan-dramatoa teo a. Tena mbola revony ianao lahy. Mino afanao izay rehetra azo ny atao izy hanafotana ny safidy e. Tara fa taraiky any taraiky e. Iny andeha hitsoaka iny ny lahy. Izy litia ny hainy resantsika tato ambadika tato a. Tonga dia enjeo fa izahay tsy enazy avary ambadika ry e. Mahazo toerana mihitsy aloha ianao e. Misaotra indrindra inspecteur. Monsieur Fano moa? Eny tompoka. Ka inona ary ny azo ianam-pinanao amin'izany? Asa tsy haiko. Ohatra hoe mandefa olona hisava ny tranon'io tsara io ianareo. Na tonga dia hisambotra azy mihitsy e. Fa maninona e? Satria nala ny ankeriny ve mivadinao? Fa tsy hainao ihany ny laza teo fa antsirapony tanteraka nandehana ny tany. Sady efa nisaraka nareo zany raha azoko tsara le resaka. Eny e. Fa misy zavatra mahazo azy ihany matoa izy miantso akisesy anaty fotoana fohy ohatran'io araka ny eritreritra. Mety ho marina ihany angamba ny ahiahanao a. Saingy tsisy olona azo samborina noho ny ahia fotsiny zany. Na hoe araka ny eritreritra fotsiny. Inspecteur, ahoana e? Finna no andrasanareo vao hetsika e. Ny afatesany vadiko. Moramora aloha ianao Monsieur Fano a. Azafady. Tokony ho tony tokoa. Miala tsiny. Tsy azo raisina mihitsy ny fitarainanao raha ny tena tokony ho izy nefa voalohany indra dia voatonontonona eo amin'ny resaka famatsiana zava-mahadomeny ireo mpianatra eto an-drenivohitra foana ty jary resahanao ty. Ary ny faharoa noho ity vola nomenao aty dia vonina nampy anao arak'izay azo atao raha misy azo atao mazava ho azy. Raha ny lalàna mantsy ny jerena dia tsy seloka be vavana ataon'ny olona io mihitsy hatreto. Misaotra inspecteur. Mahazo mandeha ianao e. Tia ny carte de visite koa dia fampiatso eo ihany raha misy vaovao. Meo aty aloha ty telefony ity voalohany indrindra. Raha manaraka izay lazainay ianao dia tsisy inona mihitsy. Tsy aleo indriva eky manaiky miara-miasa aminay fotsiny a. Fa inona ny tadiavinareo amiko e? Raha ianao tsy dia ilaina loatra. Fa i Monsieur Fano no tena ilainay. Izy no afaka nampy anay. Tsaria, nilozako ny tokantranoko noho ny fitiavako anao. Efa eto a. Avelao izay Fano sy ny momba azy ihany ho any. Tsy azonao le izy fa aleo aloha azavaiko. Mamaty zava-mahadomelina n'ireo mpianatry ny lycée eto an-drenivohitra amin'ny famelomako tena. Ankoatr'ireo vola tolotolotra avy any aminao mazava ho azy. Maninona tsara? Mbola manazava fa akombony ny vava. Ary maninona koa raha tsy masika be ohatr' izany e. Ka ianao ihany matsiravina tsy hita ho resahany eo. Toy izy Roninia. Dia hitandry, tamina nala azy vita baka farany teo nisy mpianatra ny dian'izay. Tokotokony 20 eo angamba ny zareo. Maninona? Efa kilina mahazatra ny jary ireo. Naka entana zareo fa tsy mbola nandovy vola fa hoe somary miandry kely ony. Mitrosa zany? Raha izay ny azo ilazana azy. Gros client reo nefa hatramin'izao tsy azo le vola tany. Ohatrany hoe nahita mpamatsy hafa ondry zareo e. Tetereo izy andohan'le volako. Impossible. Zanak'olona mahitahita daholo reo. Tsara piaro. Ny deba nefa tsy manaiky fa mandrahoana anay foana amin'le volany. Tsara ho anareo zany. Efa mpamosavy mihitsiko. Zay mihitsy le mandreraka. Io Roninia.
Izany inge ny ilana fanampiana amindry e. Ndry tonga dia mandositra ohatran'ireny atao inony ireny. Ka toy ny anao ankeriny fa enoko ny resaka ireo teoko. Fa ohatrin'ny izany vola izany? Vola be nge le izy. Anapitrisany maromaro mihitsy. Rongony ny vidiana anapitrisany. Ko raha tsinonako. Tsy le rongony tsotsotra le fohany ireny nge izany rikaly. Fa karazany hafa mihitsy. Cocaïne. Zao e, atsotsika fa ny vadinao dia mody lazaina fa nisy nakakeriny ianao ary takitsika n'io vola io izy. Lamina ny zavatra rehetra, mahazo mivady amin'izay tsika. Tsy hanao an'izany kosa ka. Tena mba marina e. Tena tsy hanao an'izany a. Tsy ny andro izany inspekteur izany ianao vao nankaty amiko. Fantatro fa tsy vonina nampy azy zany izy. Ho arirarirana eo fotsiny dia ataony fakana vola mandra-pahaleo. Toy ny fanaony mpitandro filaminana rehetra eto amintsika. Sa ianao na eno hoe nisy mpangalatra azy noho ny fanadihadiana nataon'izy ireo? Na le olona lasibatra no mitondra le olon-dratsy eo aminy, na misy tsara sitrapo mitatitra any. Ka inona raha ny ilanao ahy? Asa, tsy dia haiko loatra. Za mihevitra fa ianao ny olona nahita azy farany. Izay ny hitako fa mety hanombohana ny fanadihadiana. Ianao koa inoko fa mahay tsara n'iny jarijary iny. Ny mahagaga ange dia izao e. Inona? Hainao tsara fa hijary iny niaraka amin'ny safidy, ary tsy voasambany nanitsakitsaka anao tamin'io lehilahy io izy. Dia maninona? Tsy haiko hoe inona ny tomponao teny fantatra hoe nalainy jary akery ny safidy. Ka... azafady aloha misy miantso a. Raiso e. Allô? Allô? Mbola misy olona atao amiko ato fa aleo aloha rehefa avy eo e. Zay monsieur Fano zay. Fa hoana? Shi! Zay e! Fa izy zany? Mba hafahafa koa ianao izany a. Inona ny tokony hidiranao amin'izay olona miantso any? Mba fahalalam-pomba ve zany? Tsy hoe tsy mahalala fomba fa maheno ny anaraka voatonontonona dia mba liana. Izao e, araka ny efa henonao teo ara dia misy olona mitady aho zao. Voatery tsy maintsy mandeha ianao. Maika? Ohatra ny fonofony zavatra hafahafa mihitsy ny fihetsika ity madama ity izany a. Alefa mody andeha fa ho tsikiloviko hoe iza marina izany olona mifanao fotoana aminy izany. Monsieur Fano, maheno avy ianao e? Azafady, tena miady ny saiko. Alefa andeha, veloma ianao. Tena nisy nakakeriny tokoa safidy vadinao. Fa hoana inspekteur? Nanao fisavana tany amin'le monsieur Jary ihany anganareo? Ny ravozanao tonga teo nanao fitarainana. Niaraka tamin'ny orona tsara misy ny zanany mitaraina mitady famonjena aminy. Dia ahoana ona? Mitako vola be izy ireo mba ho tampo famitsorana amin'ny madamo safidy. Efa napoziko mihitsy. Ankoatran'izay keo ange dia... Dia ahoana? Mangataka izy ny anajanonanao ny fanadihadiana ataonao. Zany ve? Fa tena le monsieur Jary ihany tokoa zany nakakeriny azy. Angamba, tsy fantatra. Fa ahoana no hoe angamba? Fa ahoana no tsy fantatra? Nanao saritava ho le olona tamin'ny orona tsary. Ny fiony koa namboarina be. Mba afaka mijery an'izany oronany tsara zany ve inspekteur? Tsy maninona ka. Fa aorianan'izay keo sy izay dia miangavy ianao mba hanajanona n'io fanadihadiana ataonao io. Aleo fa horaisina an-tanana ny toyiny. Alefasa le horonan-tsary jereny ho hita eo ihany zany avy eo. Mahatoky anao ange monsieur Fano e? Tsy hanome toky anao amin'izany kosa aloha e.
ve ty? Aiza moaizako an'izany zava-behivavy zany. Aleo sakafo sy ny zava-pisotro ny vidiako. oka ary mety zany. Aza tininao lela-bera tena mety amiko a. Aleo fa reny no ataoko betsaka e. Ary aza elano ah, mbola be no atao. oke. Zako ve no atsonitsy olona anaty fiara etsy zany. Tena samontsy ka. Inisy fanokopaka. Maizako ary io. Tsy haiko mihitsy fa ohatra misarotsaro izany. Sady manao aro vava-orona, manao solomaso mainty. Ilay onjam-peo tianao. Aleo anatona leny vetivety. Monsieur Fano. Za mihitsy mikara moramora atao anaty fiara raha tsy teo tifiko amin'ity basy ty a. Dia sahanao ve nitifitra ety afovoatseny ety e? Asa mety ho sahako tokoa ve? Asa andramo e, tsy ho hitantsika eo ihany ve? Inona ny ilainao Monsieur Fano a? Maika ane ahy e. Mikara ho ato anaty fiara. Ianao mahalala fefa veriny zavatra sarobidy indrindra tamiko a. Ianao no fatofato foana eo fa za efa nisotro ny aleoko maty. Ka ho aiza nefa e? Ho hitanao io ihany zany e. Mikara fotsiny. Tena fiara mijaly io manaraka eo areny io. Fantany zany fa tsy atsitrapoko ny anarahako amin'ity fiara ity. Aleo ary ho alana amin'izay ny tapom-bavanao fa hiresaka tsika. Fa inona ny tadiavinao e? Fa manina ny ataonao ohatran'izao a? Mba ho anontaniako fotsiny ka. Rehefa mahazo valiteny mahafa-po a dia alefako ianao. Dia raha tsy misy fantatra izay zavatra resahanao? Mino fa hainao tsara ka. Nataonareo ho aiza safidy? Nataona iaiza ahoany? Nanatitra azy tany Tsimbazaza tany amin'ny Jary ihany nahitako azy farany. Aleo ary ampiasaintsika ty antsy be ty so mba ity no ampiverina fitadidianao e. Fa ho ataonao inona ny antsy be maranitra iny e? Eo ihany ianao e. Velary eto amin'ny tanatseza eto ny tanana. Navenao tanako ka? Kofoka mafy ohatran'io e. Somba any amin'ny tsy anakarahmany eo indray ny voasa. Avelao any tanako. Lazao arany mariny e. Aiza ny nanafenanareo any safidy. Raha tsy zany dia tetehako tsirairay amin'ity antsy be ty ny rantsan-tananao. Ary aza mikofokofoka. Sao ny rantsan-tanana no kapaina ka ny fototsandro no hiavana. Mifona Monsieur Fano a. Aleo fa olazaiko se fantatro e. Lazao e. Miandry ah. Nety ny Jary akerina nakany amin'ny tranony izy ny nahitako azy farany. Tranony aiza? Eny Tsimbazaza? Manana tranon-drazan'izay ry zareo any talata amin'ny volon'ondry dia nety ny any safidy. Atoroy tsara ny misy azany trano zany. Ho jereko any izy. Rehefa hitako ny vadiko dia alefako ianao. Mazava? Manaja indray matoa inspekteur. Misy vovonga? Dia nijaly tokoa no nakakeriny amin'ny madame Safidy. Nandeha vorona tsara taty aminay indray izy. Tsy ny sarotava intsony. Efa fantatro e. Andao samborinaingana izy fa hitako no misy azy. Miala tsy indrindra indray matoa Fano a. Tsy afaka niaraka aminay ianao. Fa ahoana e? Mandrahona ny hamoana ny Safidy vadinao izy raha mbola manenjika azy foana ianao. Dia ahoana zany? Hipetraka fotsiny amin'izao aho zany. Efa zava-dehibe ny nataonao e. Atoroy anay fotsiny izany misy azy zany isamboranay azy. Aleo ary fa ho alefako SMS zao le adresy e. Misaotra indrindra. Ao filazanay vaovao ihany ianao mba tsy ho tompotrano miono amin'ity raharaha ty. Misaotra indrindra inspekteur. Matoky anao any amin'izay. Mahazo matoky ianao.
risy-pirenena eto Tanjombato mandray ianao? Monsieur Fano ihany inspektera. Monsieur Fano, misy vaovao nga? Zava-doza inspektera. Tia voatiana zava-doza. Fa misy inona e? Mitoniny tsara aloha ianao dia tantarao amiko izay tena zava-misy marina. Misy fatim-behivavy atao tranoko ato. Maninona tsara? Zany hoa misy fatim-behivavy atao amiko ato. Mipetraka eo ambony seza, mifatotra tongotra aman-tanana, misy tsato-kantso maromaro ny kibony sy ny tendany. Tsy mitevy intsony ny fony. Aza mihetsika ao ianao, ho avy ihany izay zao. Inona zavatra menjera be zany? Tena mbola atao trano le mpamono olona inspektera. Aleo enjehako. Mitandrema tsara ianao, Teny tsara ity. Tena ny fiara ty hitako ty. Aleo arahako amin'ny fiara kokoa. Aza dia manatona akaiky loatra e. Andraso izay fa efa ho avy. Ka malakilaky ianareo e. Mila miara-tonga aminy any amin'ny sinama fiainana ny safiditsika. Tsy tia lala izay fivarotanao zava-mahadomely any ary jaria. Tenenao amiko fotsiny hoe nataonao aiza safidy. Miala tsiny aminao fa tsy afaka nilaza izany mihitsy e. Manenjika daholo na ny mpitandro ny filaminana na ny lehibe ny kartel. Safidy ny sisa antoka ahafahako mamahan'izao olan'izao. Efa miatrana manodidina ny tranonao ange ny mpitandro ny filaminana e. Tsy aleonao mitolo-batana. Sanatria. Tonga dia tifiro amin'ny mbasy iny ara izay ny tianao e. Ainao tsara fa tsy afaka nitifitra anao izany raha tsy fantatro izay nanafiananao ny vadiko e. Ka misanary ianao andanako rehefa tsy hitifitra e. Tsy aza mivoaka any ianao. Efa vonina nitifitra anao reo mpitandro ny filaminan'ireo. Tsy misy voatifitra izany eo e. Tsy hitany akory ny voahako aty ambadiky ny trano aty. Aza miazakazaka ary e. Mandehana moramora. Amin'izay tsy hitifitra anao ry zareo. Dia amin'izay ve ianao afaka hiantso azy ireo fa taty ambadiky ny trano taty ny lalako? Mety le fitiava-tsy mandaitra amiko. Teny efa misy mpitandro ny filaminana koa nge ihany fa tsy araky ny eritreretinao e. Andraso aloha e. Tsy azoko mihitsy nareo inspektera. Inona ny tsy azonao e? Ka zaoko. Ny vonoanareo jary. Dia aiza indray zany izao no ahitantsika an'izay misy any safidy. Ho hitantsika eo foana iny e. Milamina fotsiny ianao. Amin'ny fomba ahoana? Samy maty avokoa na ininina hijary. Nefa ry zareo ihany no mahay izay nanafenany any safidy. Milamina ho aho. Ho hitantsika eo foana iny. Minoa ianao Ka lazao amiko arao hoe amin'ny fomba ahoana e. Nafatotro ry zareo any anaty lakavy ihany ny vadiko. Sa ho asesinareo savaina tsirairay ny trano eto Antananarivo? Aiza koa nisy an'izany e. Ka lazao ary hoe ahoana ny fomba ahitana azy e. Mivoaka ho azy eo iny raha vao eny ny vaovao hoe maty ninisy jary. Fa raha maheno vaovao zany izy tonga dia hiva ho azy reny tady hitantsika namatorana azy tamin'ny oronan-tsary nalefa n'ireny olon-dratsy reny. Hitanao? Rehefa ndinihinay tsara reny oronan-tsary reny dia hita fa oronan-tsary namboamboarina fotsiny. Fa namboamboarina fotsiny ahoana e? Namboarina fotsiny ohatran'ireny filma jerena fahitalavitra reny e. Raha tsy inonako. Monsieur Fano, tsy haiko hoe rehefa ty tokoa ve dia adaly e. Nininkipo tsy nahita ianao anika lasa jamba tanteraka. Sady ianao tokoa ny olona lelazaina hoe ketrina. Miala tsiny raha mandratra anao izany voambola izany fa izay ny hitako malaza azy. Tonga dia nihevitrao lazaina fa azy ilozanao mitsara ahy. Ny fitantarany inspekteur. Manahoana ny malalako? Bonjour ela. Ho ataoko aiza reto entako reto? Avelao eo fotsiny aloha e. Manana fotoana andaminana andro fontsika. Ao aloha ela jarika, mbola misy asa miandry sika. Avelao vetivety aloha izany e.
aleo aloha mba hianoka ny asambarana miaraka amin'ilay malalakoko. Efeto ange e. Anana fotoana amin'izany foana sika fa aleo aloha alaminy ty olany ty. Sady efa natomboko le tetika. Zany ve? Fa hoana? Vao iainga tany mihitsy dia efa nantsoko ankisesy ny finday amin'ny fano. Ka raha tsikariny amin'izany ve tsy ho rava-maina ny tetika? Tsy misy an'izany e. Tsy ho tsarony kory hoe tamin'ny firy any niala tany an-trano. Ary raha sendra tsarony aza dia ny famantaran'ora indray milazay ny fa misy fahavoazana. Tsy ho azo ny antsaina mihitsy hoe olona eo akaiky eo ihany olona ny antso azy teo io. Olona kintrina ange ino hoa e. Dia inona indray izany no tokony atao? Andao ahodina malaky ilay horonan-tsary. Tonga dia hanamafy ny ahy ihany ny fahitana an'iny. Sa ve tsy mety izany ho ianao? Metimety izany ka. Izay ngeny tsy afosako anao ty. Maninona? Marani-tsainako. Fa tsy matahotra anao ataoko toy izany koa ve ianao? Ho fanampianao any nanaovanao an'izoko. Sady mba misy zavatra tsy afosanao ako e. Inona? Toizana sa ahoana? Ao aloha mandehana homany fitaovana sasany fa zahay karakara ny kamera. Koraha marina ary izany ahiahanao zany. Nahoana ny tsy tonga dia taty amiko izy no nitako vola fa tany amin'ireo ray aman-dreniny iray aloha. Mety ho misy antony roa. Voalohany dia azo podroa izy. Faharoa dia tia malifaty izy. Malifaty amin'inona? Monsieur Fanois, polisy ange zay e. Tsy azo anafenana inona na inona. Vao maika tsy azoko inspektera. Anafenana inona? Fa ny amin'ny tantaranao sy safidy vadinao ka ny tantaram-pitiavanareo. Maninona anao ny tantaram-pitiavanay e? 7 taona lasa zay vao avy miverina avy nandrato fianarana tamin'ny velany ianao. Fianarana momba ny fitantanana. Ary nanomboka nandray tanana ny orinasa ny ray ny safidy vadinao. Izy raha teo moa no niantoka amin'ny fianaranao. I safidy sy jari kosa dia samy taona faharoa tao amin'ny sekolim-pirenena fanofanana amin'ny mpitantan-draharaha. Tamin'izany no efa niaraka jari sy safidy. Dia maninona e? Aleo aloha tohizako ihany ny ahalalanao fa haiko tsara le izy e. Tsy dia azo azon-drabarison ray ny safidy nefa jari no io toetrany somary madiditra sy fatritratritra n'olona eo. Ary indrindra tsy fohy no tantanany ny orinasany satria iza moa nanao izany raha tsy ny zanavavy tokana sy izay akaiky azy. Tsy nanana ankoatran'iny izy. Ny antony nanekenao ny ampakatra ny safidy kosa ny tsy haiko. Fitiavana ve? Sa vola, arena, voninahitra? Ianao rery ny nalala izany. Hainao marina ny tantara. Vao afaka baka dia tsy afaka nianatra intsony noho ny tsy fananana. Mpampianatra teny amin'ny lycée no nanoro any orinasan-drabarison sy napiditra atao. Asa loatra izay fandokafany atao fa tena nahazo fitia manokana tamin'ny rabarison mihitsy aho. Toy ny nanonofy ny fahatsapako ny tenako raha nylazana fa ho alefa no fianarana ny ivelany aho mba ho fanatsarana ny asa. Betsaka ny nanondro molotra aho hoe fitiava-karena fotsiny nampiakarako any safidy ho vady nefa iza tamin'ny toerako no sahandala. Ary indrindra fa toa hita misy ho fahamarinany ihany ny andrabarison ray ny safidy. Zao irahantsika mahita zaoko. Resakitsika samysika ihany. Dia ho valim-pity ho andrabarison fotsiny izany no nanambadianao ny safidy zanany. Tsy haiko. Toy izao ny resakay andro vitsivitsy talohan'ny raharanay. Safidy tokony hiaraka angentsika makany e. Tonga dia mandehana ho aho. Lalana hitako iny. Mbola zasamena vava dia efa nentina tao amin'io fiangonana io. Aiza kosa nisy an'izany e. Hiofana amin'ny fanomanana fanambadiantsika ve dia samy anao an'izay ahatongavany ihany. Izany koa ve dia mba mety aminao e. Fa ny ataonareo mba mety
Zaranao aza manaiky no any. Adalao eo ihany lohako raha tsy avelako afa baraka eo daholo nareo menakafy. Safidy a, inona ary ty? Efa niteny taminao ange a. Aleo vitaina aloha ty raharaha ty. Rehefa avy eo afaka manao an'izay tianao ianao. Raha izao dia tsy maintsy mbola manaraka an'izay lazain'ny rainao ianao. Ka zange efa manaiky e. Fa nareo no to manao tsindrofa lavo. Manao tsindrofa lavo ahoana? Mitady izay fomba rehetra anakekezanay ianao ary mitady ny fomba rehetra analavirako an-tsary. Marina aloha zany e. Miala tsiny aho raha nanao an'izay nampalahelo anao. Fa tsy maintsy zany ange ny lalana amitana an'ity raharaha ty e. Zany izy. Miezaka ny ambabo ho mihitsy ianao e. Samy manana ny tantaram-pitiavany mpifankaty rehetra. Ny antsika aloha zany dia efa izao. Fa ho tanao aho kosa vera mba manantena fa ho tia ihany ny vadiko ny ray andro any. Diso avera manao an'izay fomba rehetra andrombahana ny fitiavany. Ilay onja beo. Dia anantenany tsy misy eo ianao raha izany. Na roviana dia tsy hiova ny fijeriko anao fa hifanimpiasanay foana, piasanay sy jary. Raha mba olo-kafa ngeny niaraka taminao, angamba tsy nanery antsika hivady ny ray sy reninao e. Satria nahoana? Dia tsy hitanao mihitsy ve fa tsy miendrika anao iny lehilahy iny e. Manararoatra anao fotsiny izy. Ianao no miantoka amin'ny fianarany sy ny adalany. Ary raha mba mahay moa izy ka maninona. Tsy efa handalo any amiko indray zao ianao aka ny vola anaovana ny tsolotra mba hisondrotany amin'ny taona manaraka. Mba halay fisary an-tsaina kely ray sy gondra fotsiny ange e. Raha tsy mahazo fahafapo avy aminao izy, mbola tianao foana ve? Tsy azon'izany izy idirany izany e, anay izany. Marina ny tenin'ny rainao ry safidy a. Tsy miendrika anao iny lehilahy iny. Angamba. F'izay koa ange manahirana amin'ilay miopy alika e. Fa maninona ny miopy alika? Ny alika ary fano a. Rehefa tena endry dia manaraka an'izay lazain'ny tompony. Na diso na marina ny tompony dia arovany foana. Ny alika tsy mahalala ny rariny sy nitsiny. Arovany ny olona iray satria akaiky azy, satria mpanome sakafo azy. Ohatry nataonao amin-drabarso. Ory safidy a. Afaka adindray eo atonga any amin'ny pasteranareo any e. Mbola misy alehako kely fotsiny. Raha ny firesakareo rafozanao nefa dia toy ny lamina ihany ny tokantranonareo. Inona tonga azy andao ny tokantranonareo teo indray? Oviana. Le tamin'ny voalohany sa le farany teo? Le farany teo. Leo izy tofoka dia lasa. Ary le tamin'ny voalohany? Ny tena marina dia tsy nisy izy nandeha zany. Ny fodiny no hitan'ny olona. Tsy azo. Tokantrano fotsiny ianay, mariage blanc. Ny trano ihany no niraisanay. Tsy nisy ny ankoatr'izany. Toy ny ady tamin'izao tontolo izao nefa safidy raha nifidy an-tsary. Zarery sisa no hany mba fitarainany. Raha voatona tany amin'izay nalehany tany izy. Fa nisy inona? Izay rehetra ataonao ry tsarina akaiky daholo a. Ie, fa tsy hitako hoe inona le olana eto. So mba sanatria ary ka... Tsaria, fa inona nefa mahaory anao e. Tsy efa omenanao daholo ve izay rehetra tadiavinao e. Ninona mihitsy. Ka izay mihitsy le olana e. Leo ny mangataka fa leo mba hitatana amin'izay ka. Maninona ary raha mba somary mba manangona kely dia manangana ny anao manokana e. Manangana e? Fa maninona ny voatery anangana nefa ny hafa mamatambonina fotsiny? Ka amin'izay ianao mba afaka mitantana ny anao manokanako. Tsy mitaky zavatra betsaka aminao ahy. Fitahoaniny amin'iny fanofano iny. Tsy maintsy ianao no mitantana ny orona azy io rehefa tsy otsony izy.
aiza tsony ny avy tandrainao an'izany ka tsy vitako izany e. Zay ange ho ahy so mba efa raiki-pidi amin'iny bandy ketriny iny ary ianao ty. Tsy misy an'izany fa aza miteniteny foana eo e. Ka tsy hitako le olanako. Inona ny problemanao amin'izay mamono olona? Impiry ary reny ianao Tsy izay tsy mahalala fa hanaovako toetra tsy zaka mihitsy fa tsy mety miala e. Raha vao maninona eo izy tonga dia aty amiko daholo ny eritreritry ny rehetra. Dia maninona? FM radio ve tsy afaka hitafika hierovana anao foana e? Ie, mazava ho azy. Fa ianao, inona mba fiarovana ho anao? Sa ianao mihevitra fa ho afa-misaraka ny anarantsika amin'izany? Resa be fotsiny rangahy zany a. Rehefa tsy hanao fotsiny dia miteneny e. Efa hoe tsy hanao aho tsy vitako izany. Kenda kendaina tsoriga. Telo andro ianao. Na vononao any iny a, na vitako koa amintsika. Ka tsy havita mono afano izany aho ataoko ahoana rehefa tsy tia intsony le tiako. Tsy ezaka ity le tia ave Tsy le tia e. Ajanondra nga aloha le ranomasy fa tsy eo no miseho be satromaka eo. Rehefa vitanao mission mahazo manao ranomasy manetsikelo-ka tsara ianao. Ka tsy hamono azy izany aho mandeha nataovy raha vitanao. Ay, dia nijanona taminao amin'izay izy zany. Dinona indray no natonga azy nandeha? Sa mba nanao ny nataonao koa ianao rehefa nahita azy nifitsaka? Tsy sanatria. Fa toy ny mpifankatia rehetra ihany angamba ry zareo. Misy ny tsy fifanarahana dia misaraka. Fa afa-kelaela dia mifamela ary miombona indray. Zato koa anga no kentrina. Tsy nahay nanararoatra ny fotoana. Dia tsy mino mihitsy izany ianao fa iray tsy kombakombam-pizao fakana vola aminareo zao madamo safidy. Tsy mino an'izany efa manana kaonty manokana mihitsy izy. Miteny fotsiny vavany dia alefako any raha isora-bola takiny io foana. Fa efa pitaka io vola be io aminao zany izy? Tsy aloha fa vitako izany Raha io vola io nefa no miampy vola takiny any amin'ray aman-dreniny dia ampy hananganany orinasa vaovao azy sy hanorinany fiainana vaovao mihitsy. Dia izany ve no anizingizinanao fa raha hitetika amin'izao resaka izao izy? Tsy izany ihany ka. Fa ahoana koa? Rehefa nizahany manam-pahaizana manokana dia hita fa horonan-tsary namboamboarina nalefa taty amintsika. Fa horonan-tsary namboamboarina ahoana? Rehefa tena nizahana akaika dia hita fa makiazy fotsiny ireo ratraratra sy mangamanga na ary ny raha tamin'ny madamo safidy. Mody nafatotra teo ambony seza izy ary natao mifanodinana. Tokoa? Dia ahoana izany? Anao ny safidy farany. Na hotohizana ny fanadihadiana dia hainao no mety hotohiny, na ajanony eo ty resaka ty. Efa maty ny tompon'antoka voalohany. Ka ahoana? Afaka mamaly faty amin'ny madamo safidy amin'ny raha tsy nataony ianao hatrizay taona maro izay ianao. Ka ahoana ny fanapahan-kevitra ao? Efa maty ilay nanakorontana ny tokantranonay hatramin'izay. Tsy afaka no mba hitia amin'izay ve safidy rehefa tsy eo intsony injarijary iny? Aleo hijanona treto. Aleo aho hiezaka ny hanarina ny tokantranoko. Tsy maninona nalazain'ny olona ho kentrina aza. Ny fahamarinana. Mifona moary fano Fa maninona ianao no mifona Ny olona rehefa mihaona dia mifanotsafa, mifanontany vaovao. Ny anao tonga dia mifompona fotsiny tsy hay hoe ahoana. Inona ny tena tadiavinao mifona moary fano avelao Fa inona nefa no nomenao Tsy izaho foana ve no nanome anao hatramin'izay? Inona koa ny azoko menanao? Tsy ny anao ihany no ny tantanako. Mba mamindrafo amiko moa diso
Oviana moa any tsy namelanao, oviana any tsy nandefitra taminao, fa rehefa feno ny kapoaka tsy maintsy mitobaka. Tsy misy azontsika atao intsony. Fa ino nefa ny tena tadiavinao amiko e? Tsy misy ka. Onja be io. Toka aloha idiko avy aty anatiny aty fotsiny ty varavarany ity. Zay, dia atsipoko any atokotany any ty lakile ty. Dia ahoana ny voantsika ato? Misy grille de protection daholo angereo varavarakely reo e? Tsy haiko. Afaka miantsoantso vonjy mafy angamby ianao. Efa niantsoantso foana teo fa tsy nisy naheno e. Dia tsy haiko izany izay ataonao. Ty resaka aminao irery tsy misy mpanelingely amin'izao ora farany iainako izao. Fa ora farany iainanao ahoanako? Efa nisotro-pozina mahery vaika talohany namahako an'ity trano nanidiko anao ty. Ora sisa nisaina dia anaraka ny nisy jary koa. Fa anaraka ny nisy jary ahoana koa e? Mbola ho tantaraiko anao izany fa aleo aloha asesy. Avy alao io varavarana io e. Na anao inona eo anao na anao inona tsy ho voavaha mihitsy io. Efa nalako daholo ny fitaovana rehetra azo anapotsohana an'io. Tsy misy ninninona ankoatran'ity fandrinyty intsony ato anatin'ity hevitra ity. Mila mivoaka ato aingana isika. Tokony hoentina any amin'ny dokotera aingana ianao. Mba mety hiasa saina ny amiko ihany ve ianao? Asa? Tsy fiatsaram-bela tsy ve izany? Foana ho aza manao an'io ianao fano a. Mandray ny fifonanao foana ange ah. Io varavarana io no asa. Fa tsy dia manao fovadotrany moa ianao fano a. Mba mamela. Fovato? Ay raisinao fovato ny hafa tsy mba fo nofotoneny rehetra. Zany na tonga anao na dia tamin'ny vola tantelitsika aza. Tsaronao ve? Tsaroko ny vola tantelitsika tany nosy be. Tsy tsaronao ka. Tsy vola tantelitsika ny tany fa anareo sy jary. Ianareo no nanofa hotely manokana. Ianareo no fampisangy teny amoron-dranomasina. Ianareo no niara-nitsangatsangana teny ambony lakana aingam-pandeha. Za nitazana fotsiny ny asambaranareo dia niaritra ny esieso-teninao. Zavatra efa ela moa izany e. Aleo izany ho any. Aza mamony fotaka efa mandry. Efa ela tokoa. Saingy ny ela hono tsy fanadino hoy ny Taolo. Sa tsika anao ririnindasa tsy ho tsaroana? Ka tsy hitondra soantsika nge no fahatserovana an'izany e. Efa nifona taminao andreny rehetra reny ah. Efa nifonanao tokoa. Ary efa namelanao tamin'ny foko manontolo ah. Satria kentrina ohatra ny fitsaranao sy ny olona rehetra. Tena natena tokoa fa mety mba hiova ihany ianao. Saingy ny tanana zatra ny tsotra tsy afaka ny vokony intsony. Vao maika aza nivoatra ho adaly ianao. Raha nanitsakitsaka fotsiny ianao dia ny amin'ny fanararaotana sy fanambakana indray izany taty aoriana. Nanararoatra ny fahatsoranao tokoa aloha e. Fa tsy nanambakanao izany ah. Zany e. Nataonareo akisesy ny fakana vola be tamiko. Satria fantatrao fa ny volan'ny orinasa ihany no omeko anao. Nananteny ianareo fa tsy maintsy ho voaheloka amin'ny fanodikodinana vola. Nanokafako kaonty manokana nefa ianao mba handraisanao ny vola omeko. Anika nazava tamin'ny rainao avokoa ny fahabangana tao amin'ny tahiry. Niezaka mafy koa mba hanietsina ny banga. Ka tereny tsary fotsiny ange ah e. Asa? Dia nitereny koa izany nini anao an'izay fomba rehetra ambaboana ah? Asy nini indray ange izany tsy misy hidirako. Tokoa ve? Fa tsy efa tetika ny fanarahanareo akory izany e. Mba ho pirofo entina ny amin'ny rainao fa manitsakitsaka tokantrano ah. Toa izany mantsy ny lazay nini tamiko. Mandainga izy. Safidy ah. Antaonany maro no namola volanao ny saiko tamin'izany hoe lainga. Haiko tsara manavaka amin'ny fahamarinana sy ny lainga. Tsy dia kentrina araka ny fitsaranao nefa ka
raha nitsakitsaka anao ihany dia amin'le namanao tsy mahafoy anao mba may loha tamin'iny. Manina nefitsika no miresaka an'izany zavatra efa lasa izany e. Andao izay mba hivoahanato no atao dia hoentina any ampitsabo ianao. Sa misy telefona ny etsona olona moa antsika? Tsy misy aty e. Efa narioko ny aho. Tsy misy ilako an'izany intsony. Malotoa izao any tena nampiasa telefona farany. Efa eto faiza ianao zany e? Tsy mitondra fiara fa nandeha tongotra. Ay, hitako eo. Efa eto amin'ity mpivarotra trondro ity a. Andraso fa tamy a. Azafady nampiandry. Tary ambany taria no niandry. Nataoko fa andalo tany ianao. Tsy maninona ka. Ka inona zany zavatra ilanao amaiky zany? Fa ahoana e? Toy loza nomena hena fotsiny ary. Nefa dia efa nandodina ohatran'ireny iny ireny. Hitako vola be aminao indray nge safidy sy jare. Dia inona moa mampikorobaka anao amin'izany e? Tsy efa fanony anga zany? Ka tena vola be mihitsy ange ity indray maky ity e. Nisy livraison mbola tsy voalohan'ny jare dia teren'ny grand patron izy. Ka izay azoko mena ve tsy homeko e? Raha tsy ampy dia voatery miandry indray izy. Toy ny mahazatra ihany. Afiana ho any mampikorobaka anao amin'izany. Mifona ary fano. Dry, mifona amin'inona? Dia inona koa no mampitomany anao amin'izany? Mifona ho ahy. Tsy fidiny ho ale izy. Fa inona ny tsy fidiny aminao e? Tena tsy misy azoko mihitsy a. Atsaharo mihitsy aloha ny ranomasonao dia azavao tsara ka. Inona le olana? Izao ny ataonao, lehilahy tsy vanona. Safidy. Inona ny ataonao aty? Za tokoa, fa ahoana? Tsy nampozina ho hitako angano toerana falehanao sy ho rafivaviko io. Ny mpamosavy mandeha alina aza nge misy mahita e. Falehako sy ny rafivavinao ahoana? Iza ny rafivavinao? Inini ve? Efa tratram-body omby manafosafo sy misakambina azy zao mbola mody mitapy ihany. Safidy a, mitomany izy dia manampitampy sy saika mafa ny ranomasony fotsiny. Tsy te halalan'izany ahy e. Efa ny filomeko daholo ny fihetsika teo. Alefako amin'ny tambazotra tserasera no hitany rehetra. Andefasam-piany koa dada. Ho hitako eo raha mbola afikitra amin'ny orinasanay io ihany ianao. Tsy zangy no midongy ijanonao fa ny rainao no mitazona ahy e. Maninona ary raha nyresahanao fotsiny izy fa tsy manao ohatran'izao ianao. Tsy misy raraiko an'izany e. Maka netako any ara-pitso. Aza manantena hiaritra ao tsony. Iorikala, tonga dia eto andriany raha io ny tsy aritry indre. Diaonao izy no nytany an-trano? Ohatrany tsy nisy ninona akory. Nyteny taminy aho hoe andeha dia niezaka ny angavy sy ny fompona tamiko izy. Izy indray no mifompona. Tena lehilahy kentrona marina. Efa saika tiako ihany izy fa naoko izao ka. Sa efa nahazo fika elana tao iny ve hijanonao tso? Iza koa izany? Asa, aleo jereko. Ahoana izao? Tonga dia midira fotsiny dia akombony no vava. Izy izao ry Jaria. Fano? Ataovy ambony ny tanana raha tsy ho apokako amin'ity basy ity ny loha. Monsieur Fano a? Akombony ho any vavanao. Iny misy tady dia afatory eo ambony seza io mena rana vavy io. Za kosa amatotra ny tininy ity. Ary tandreo mifetika sao ahitan-doza.
Ary aza dia kiazana mafy be ohatran'izany izy fa marary. Reto raisy reto saritava sy kamera reto. Ataoko iny reto? Ohatray zany ve dia tsy hainao hoe anaovana ny saritava. Tiako be. Ampidiro e. Dia anodinana horonan-tsary ny kamera. Ka inona no filmeny? Oka aloha e. Aloha sorana ny reto ny tavany amin'izay ohatra n'ireny tena maratra manga n'ireny mihitsy. Zay. Ao. Omeo aty amin'izay ty kamera ty. Zany maka sary fa ianao no milalao. Dia ahoana ny atao? Mitaky volany amin'ny ray aman-dreniny safidy aloha ianao. Avy eo alana ny saritava dia mitaky volany amiko indray. Fa misora-potaka tsotro zao kosa zany zay zatsy ianao. Ka andramo ary raha teo votaiko ny amin'ito. Ka mory fano a. Mangina. Alefaso le izy fa ela loatra e. 1, 2, 3, action! Ovako ny tampom-bavanao fa andraso kely aloha fa toraka eto ambonin'ity sezy ty tsara ianao. Zay. Fa ianao io moa zany tsy mihevitra fa fantatra be hoe noorona tsara namboamboarina fotsiny le nataonao teo. Zay mihitsy ny tena tanjoko. Ny tanjonao ahoana koa e? Zaniko. Ho hita fa fombafomba hakana volany amin'ny Monsieur Rabarson ray ny safidy fotsiny iny. Fa zahay ahoana amin'izany? Ianareo koa. Hoe mpitandro ny filaminana hoe ijarino ny teny, isafidy mody ny fatorana, ary ianao no nanodina ny horonan-tsary. Ary inona indray zany nitondranao aty? Mba hamonoko anao. Fa hamonona ahoana e? Zaniko, ho vonoko ato ianao. Karaha maty ato tranonao ato fa tsy ho voaringotra amin'izao resaka izao ianao. Efa tsara lamina ny amin'izany e. Iza indray ny tompon'antoka voalohany raha maty misy mamono ato tranonao ato akoatranao? Fa hijari ka. Jari ahoana e? Mahalala ny polisy fa manao fanady adiako manokana fa tsy mianina ny fikaroana ataon'izy ireo. Indrindrindrindra efa voarain'izy ireo amin'izao fotoan'izao ny horonan-tsary faharoa izay misy anjary miseho vatana mitaky vola amiko. Dia inona indray ny idiranao kizo amin'ny famonoana ahy? Voalohany, ny hamonanao mihitsy ny tanjoko. Faharoa mba hanamafisana ny eloko jary. Fa hanamafisana ny eloko jary ahoana koa e? Tsy misy mahafantatra fa mifatotra ao an-tranony any Talata volon'ondry jary izao. Ny hainy manam-pahefana dia piray tsy kombakomby ianareo. Nalaiko nefa ianao ary nanaovako fanady adiana. Nanaraka antsika jary ary dia novonoiny ianao fa sao ilaza ny marina. Fa tena hovonoinao tokoa zany. Okay, mifona ary fano a. Aza finoana izany ahy, mifona ao aho. Efa nandray ny fifonanareo foana aho. Efa namelanareo. Kentrina nefa nandraisanareo aho tamin'ireny. Mifona re. Mialatsiny. Tsy kentrina aho. Tsy tia basy tia no hamonoko anao. Mora loatra zany. Mifona e. Tsy fahafirin'ny ny aretako. Mifona. Ho tsondrotsondromoko amin'ny antsy ianao hanalako ny foko mandra-pahafatinao. Iny. Azafady indrindra nampiandry. Alefa ho vahako amin'izay mifatoranao e. Mihevitra mantsy alafa ho ataoko vitamoro zao a. Io ny basy. Azonao vonoina. Ka ho vitaiko tokoa ny amin'ny lafa ohatra amin'iseo amin'n'lahitsy. Fa inona zany? To polisy? Ie, polisy zany.
polisy isambotra anao. Fa hisambotra ahoana koa? Novolokony iny. Avy eo natsoko ny polisy ary nylazako fa ianao no namono azy ary eo ampanenjehana anao indrindra. Karaha tratra ny teny an-dalana ianao na nisy zandary nitsakana no ny fandehanana mafy? Ka zanga nandeha mafy raha tsy efa hiditra ty tanàna ty e. Nandrasako efa akaiky aho vao miantso azy ireo. Rehefa tazako ny rimorimo tery amin'ny avoana pita tery izy vao mody nandeha mafy koa aho dia niazakazaka namoanao. Fetsy alaka fa tsy mafetsy any lahy ty basy ty. Afaka mamono ahy ianao ka dia vao maika hanamafy ny fanamelohana anao zany. Atifiro e. Avity aty. Hitondra totakalonay nantosirana ve? Anadio amin'ny ihany mpitandro ny filaminana amiko zany. Mandositra no any vahaolana ho anao e. Mivamoramora anatin'io trano efa voadidinareo. Ataovy koa ny tanana dia mivoaka. Sa hitolo-batana ianao. Vahaolana koa zany. Rehefa mivoaka ny amponjandray mamaly faty aho. Nefa ay moa gadra mandra-pahafaty ny mpamono olona. Itsoka aloha. Angoniko daholo ireo porofo manamarina fa ianao ihany ny tomponantoka amin'izao rehetra izao. Avy eo za ihany no amono anao. Raha zay ianao tsy manao an'izany. Vonina ny tivitra anao avy hatrany ireo polisy ireo. Tsy raharahako zany e. Jary! Dia raha naratra fotsiny izany Jary fa tsy maty dia ahoana? Hevitra ve ianao fa na olon-dratsy azy izy dia tsy mba hisy hiaino mihitsy? Mazava ho azy fa tsy afaky ny hainy feon-dakoloso tokana ny polisy. Saingy ny olona ohatra n'ireny tsy mety atao sambobelona izany. Fa ahoana? Okalo. Fa maninona ianao? Manomboka miasa ny pozina ny sotroka. Miketriketrika mafy ny lohako. Fanopanina. Somary teritery ny tratrako. Aloha hipetraka kely. Fano a, ataoko ahoana ianao e? Ho ataonao inona? Avelao ah. Raha zay ianao manararoatra mibebaka sao tsy hanana fotoana hibibahana ohatran'ny Jarisiny iny. Tsy maintsy ho fata ato amin'ity trano ty koa ianao. Tsy ho tafavoakato nefa tsy misy hanina sy rano sotroina akory ato. Fano Ilay onjam-peo. Zao afalaingo izao. Andao hivoaka tato. Miangavy moro Fano a. Tsia. Efa tonga teo amin'ny tsy azo anoharana intsony. Fa tapaka ny fanazavako teo e. Tsy azo atao sambobelona ho an'ny olona ohatran'ny Jary fa atahorana moka tsy ambaratelo. Izany no mahatonga an'ireny dahalo rain-dahany ireny maty voatifitra foana. Tsy misy rarahiko an'izany ka ahoana ny voahatsika ato? Zay ianao zay. Tsy mihevitra afa-tsy ny tenanao. Ka ho faty ato angetsika e. Ka na ho velona azy ianao anao inona intsony e. Ny olontianao efa maty. Ny miaramianao efa maty. Za koa efa ho faty. Afaka ny anorona fiainana vaovao indray angetsika e. Raha ianao ny amin'ny toerako. Afaka mbola atoky anao ve ah? Ahoana ny ahazoko antoka fa tsy hamadika andray ianao? Ianao rery ny mahalala ny tena marina rehetra. Fano, maninona ianao? Fano ah! Tena torana izy. Fano! Fano a, mamela mo ahy e. Tena efa nanenina tanteraka.
Mifona Fano a. Fano, natsara tena ianao. Mamelanao nge ahy. Efa elany namelanao. Ka andao ary voaka ato e. Mila hoentina any ampitsabo aingana ianao. Ka tsy afaka nivoaka an'izany aingatsika. Efa nohidiko ny trano te natsiboko any an-tokotany fa nalahidy. Fa nga tsy tafidy izy teo e. Ka so manao izay ampitahorana fotsiny ianaoko. Tsy mampatahotra izany aka. Tena tsota fa voaka ato izany tsika raha tsisy olona monjy avy any ivelany. Iza ny amonjy antsika eo e. Efa niantsoantso foana teo fa tsy nisy na eno. Trano mitokatokana be ty. Toa nitondra azy fijaliana teo amin'ny fiainanao ny fisiko. Mifona ary safidy. Fa mba tianao koa nge ahy. Saingy tsy mba nirara inao hatramin'ny farany. Fano efa niova zao e. Zay vao tena tsapako ny fitiavanao a. Tsara zany. Fahasambarana ho any mareo hoe tia ianao na dia amin'izao sekondra elan'ny haiko zao aza. Saingy tsy dia izany intsony ny tanjoko. Fa inona no tena tadiavinao e, ha? Tsotra. Mba hanehoana amin'ny rehetra fa tsy kentrina araka fitsaranareo ah. Mifona ho ah. Tsy afaka ny amela mihitsy fe izany ianao e. Mamelanao aho ah. Saingy izay vita dia vita. Miandro ny fahafatesako asisa. Dia tena tsy misy azo atao tsono mihitsy fe. Tsy misy. Tsy misy. Tia misy basy. Afaka Asema radio, tiako ve tsalo fatin'ny etaeta sy ny anoanana ato. Afaka ny miantsoantso mafy koa ianao sao mba hiaheno ihany. Nefa mety voamaika ho reraka amin'izany ianao. Ny atao mba tsy hahafatesantsika ato angeny anontaniako fa tsy ny fomba hahafatesantsika ato e. Afaka ny miantsoantso koa ianao ka rehefa tsy mahita hevitra tsony vao mitify tena mibasy. Ataovy ny safidinao ry safidy ah. Ny eny fanokentry nefa mifarany eto. Fano! Maty Fano! Fano ah! Zany tena kentriny. Efa eo ampelantanako ny fahasambarana sy ny fiadanana fa naleoko ny fidy lalan-kafa. Zany tena kentrina tsy nahatsapa ny fitiavana mankadiro ny menao hafa nanao tsintsinanao foana. Fona Fano! Fona! Fijao e! Voay hafa voahidy ato e! Fijao! Natolotry ny Orange, eo anilanao. Sokobis, gaz ka tsara e. ASM Business School nanolotra anao teo. Kentrina. Tantara mitohy nosoratany Arnofy. Novelominy izoma amin'ny rina Christophe Rabearmanana, Ralala. Niaraka tamin'ny Ponina sy Nanja. Nandray feo sy Nana Tomposa. Nanja Razavindrakoto. Nandrindra ara teknika. Aro.